Ny epistily faharoa ho an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko voalohany. Fampidirana. Korintianina faharoa toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny faha 1:10. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary Timoty rahalahy, mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay any Korinto, mba amin'ny olona masina rehetra eran'ny Akaia. Ho aminareo anieny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy Tompontsika, rainy famindrampo sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa, amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Fa araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay, no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha mpahoriana izahay, dia ho fampiononana sy famonjenanareo izany. Ary raha hampiononana izahay, dia ho fampiononana anareo izany, ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'ny izay entinay. Ary miorina tsara ny fanaontenanay anareo, satria fantatray fa tahaka ny iombonanareo ny fahoriana no iombonanareo ny fampiononana koa. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia, fa novesarana indrindra mihoatra noho ny zakanay zahay, ka dia efa nafoinay na dia ny ainay aza. Eny, tsy nanampo izay ho velona intsony zahay, mba tsy hitokinay amin'ny tenanay, fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany. Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao, ary mbola hanafaka ihany. Eny, izy no antenainay fa mbola hanafaka anay koa, satria ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo, mba hisaorany mariny aminay no ny fahasoavana azonay tamin'ny nataony maro. Ny fahitsiany apôstôly Paoly. Korintianina faharoa toko voalohany, ny andininy 12 hatramin'ny faha 14. Fa izao no ataonay ho voninahitray. Ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendreny nofo, fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao, maika fa teo aminareo. Fa tsy manoratra teny hafa aminareo zahay, afa-tsy izay vakinareo na izay fantatrareo. Ary manantena fa mbola ho fantatrareo ihany hatramin'ny farany aza, toy ny efa fantapantatrareo ihany, fa voninahitrareo zahay, dia tahaka anareo kosa no voninahitray amin'ny andron'i Jesosy Tompontsika. Ny fomba fiasan'ny apôstôly Paoly. Korintianina faharoa toko voalohany, ny andininy 15 hatramin'ny faha 14. Ary tamin'izao fahatokin'izao, dia nikasa ankaty aminareo aloha aho, mba hahazonareo sofanindrony. Ary ankany Makedonia aho, raha avy aty aminareo, ary dia vao hiverina ho aty aminareo indray, raha avy any Makedonia, ary mba haterinareo ho any Jodia. Koa raha nikasa izany aho, moa nanao kitoatoa va aho, ary izay zavatra kasaiko, moa kasaiko araka ny nofo va, mba hanaovako eny foana, na tsia foana. Fa raha mahatoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, izay notorianay teo aminareo, dia izaho sy Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsia, fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amen, ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Fa izay mampitoetra anay mba aminareo amin'ny Kristy sady nanositra antsika, dia Andriamanitra, izay nanisy tombo-kase antsika koa,
ka nanomeny fanahy ho santatra ato am-potsika. Ary zaho miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona ny amin'ny fanahiko, fa ny fialako ny nenina aminareo ihany no tsy mbola nankanesako taty Korinto. Kanefa tsy mihambo ho tompon'ny finoanareo zahay, fa mpiara-miasa hampandroso ny fifalianareo, satria finoana no hitoeranareo. Sarakana izi amni fitiava